Rehefa milala mpifalinana zao antsika miona toy izao indray ny amin'ny fotoana mentompo antsika amin'ity alatsinainy ity azo antsika miaino ny tenin'Andriamanitra, mahafantatra sitrapon'Andriamanitra ihany koa ary mafisy antsika fa io Andriamanitra io no niantso antsika. Ianareo izay voantson'i Jesosy Kristy, malala Andriamanitra sady voantso ny masina. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Alatsinainy 7 Jolay 2022 vanjinantsika ilay hevitra hoe olom-boantso ny mpino. Andeha riavana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Andeha misaoran'i Jehovah ianareo rehetra mpanompon'i Jehovah, izay mitoetra ala ao an-tranon'i Jehovah. Manandrata ny tananareo amin'ny fitoerana masina ka misaoran'i Jehovah. Hitano avy an'ny zinany Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra miantso olona ianao ka nilaza sanafatra ny tokony ataonay. Koa mendrika ianao ny saotra, ny dera ary nilaza ny voninahitra narinao masina. Andriamanitra tsy Tompo, mpanotsy zay, ko no fahotanay dia mamindra fo aminay. Sosao madio zay mba fakelo kardio zay mba fahotana. Feno mifananao masina zay raha handeha ny mofinaina. Anananay toko fa lehibe ny fiandrianao Andriamanitra ary miantso anay ianao. Minaran'i Jesosy Kristy anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofinainao antsika amin'ity riavana malala dia hitanao amin'ny boky Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 7:12 ny 1 ka hatramin'ny 5. Mivaky toy izao minaran'i Jesosy. Ary teo amin'ny fiangonana tany Antiokia nisy mpaminany sy mpampianatra, Barnabasy sy Simeona, izay atao hoe Nigera, sy Lucio Kireniana, sy Menahema, izay olonono tamin'ny Heroda mpanapaka, ary Saoly. Ary nanao fanompoam-pivavahana ho an'ny Tompo sy ny fahadihanana ireo, dia hoe fanahy masina. Atokany ho Barnabasy Saoly hanao ny asa izay efa niantsoko azy. Ary efa ny fahadihanana sy ny vavaka ary nameran-tany taminy izy dia nandefa azy. Ary efa ndraha fanahy masina izy roa dia nidina akany Seleukia izy ka niondrana tsambo teo akany Kiprosy. Ary no tonga tany Salamisa izy dia nitoro ny tenin'Andriamanitra teny amin'ny sinagogan'ny Jiosy, ary nitondra ny jaolona koa ho mpanampy azy izy. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Riavana malala, ho aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy ilay niantso anao, ilay nitady anao.
hofinaina ho antsika anio ka ronentsika teo asan'ny apôstôly toko 7:10 dia milaza ny tantarana andefasana ny Barnabasy Saoly ho misioniera sy nampianarany tao Kiprosy. Ny tejavra hiteto izao, ny tompo miantso olona fa miteny amin'ny fiangonana. Ny tompo miantso olona ka miteny amin'ny fiangonana. Hoy ny 2 tapavoalohany hoe aranao fanompoam-pivavahana ho an'ny tompo sy ny fahadiany ireo dia hoy ny fanahy masina. Nandritra ny fanompoam-pivavahana sy fiadikanana nataon'ny fiangonana tany Antiokia no nitenenan'ny fanahy masina sy nanokanana Barnabasy sy Saoly. Ny fiangonana nitenenan'ny fanahy masina momba ny olona izay nantsoina. Araka izany ary ny fiangonana ihany no mandray afatra avy amin'ny fanahy masina, ary ao anatin'ny fanompoam-pivavahana no andraisana ny afatra avy amin'ny fanahy masina. Ka ny afatra avy amin'ny fanahy masina dia izay ambaran'ny fiangonana. Zany ndrevana. Ny tompo miantso olona mampandroso ny fitoriana filazantsara. Zany ndrevana. Mampandroso ny fitoriana filazantsara. Toy ny 9:7. Ary rehefa mifadiana sy mivavaka ary nametra tanana taminy izy dia nandefa azy. Barnabasy Saoly dia efa nanompo sy nanana fanomezam-pahasoavana teo amin'ny fiangonana tany Antiokia. Ka ny fametrahan-tanana azy ireo eto dia midika ho fanomezana fahefana azy ireo anitatra amin'ny fanompona sy ny fanomezam-pahasoavany avy. Noho izany, ny olona efa nanompo eo anivon'ny fiangonana no atokana amin'ny anaran'Andriamanitra sy irahan'ny fiangonana. Ka ny hery avy amin'Andriamanitra sy ny fiangonana no ampiasaina entina miatrika ireo fahasahiranana mety mitranga amin'ny asa fanomponana etsy ny tompo. Ka dia izao, aza manira tena fa miandrasa fanokanana fa hery fiatrehanao ny asa izany. Zany rehefa afatra ho anao zany. Teo an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra no mofinaina nomenao anay izay milaza ny tompo dia miantso olona ka miteny amin'ny fiangonana ary mampandroso ny fitoriana ny filazantsara. Vavakanao izay ny fanomahana rehetra tao amin'ny synody lehibe atao antolan'ny ara. Tompo, vavaka aminao izay ho an'ny firenenay mba hisy vokatsoa ny asan'ireo mpanao tafika masina ny tety amin'ny Madagasikara. Mivavaka aminao izay ho an'ireo marary vangio manokana izy ireo Jesosy, sitrana aneho ny fahefanao manasitrana fa ianao ny mpanasitrana mahay indrindra. Toany koa ary tompo ny tontolo fahasalamana. Tompo, ampionao ireo manamanjo, toanao ireo mareo sikiola sy ireo sahirana, tsinjovinao ireo ny ampigadràna. Tao io ny fiazakazahanay, ny asa fivelomana, ny fikasana, ny fianarana. Ny vavakay dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Izay efa nampianatrinay koa ny vavaka manao hoe ranay eo izay any an-danitra, ao masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao etsy an-tany ho tahaky ny min-danitra. Meo ny an'izy ianona sahaza ao anay, ary mamela ny elikray tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manamafana amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisan'ny finoana avy nanitsodrana tongotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hitaona ny Jehovah ka hiaro anao, amamiapitra ny taviny aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao, ananitra ny taviny aminao ny Jehovah ka menao ny fiadanana. Amen. Teo n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.